Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny falina indray ry havana no iarabanantsika rehetra ary niaonana aminareo tao aorianan'izay fotoana fohifohy izay tsy niaonantsika izay ary hitondrana ny afatry ny tompo ho antsika amin'ity andro anio ity. Ny asan'ny apôstôly toko 5:20 andininy 2:20 hatramin'ny 7:20 no misy ny afatry ny tompo ho antsika ho amin'ity andro anio ity. Asan'ny apôstôly toko 5:20. Andro 5 amin'ny synôda lehibe isika amin'ity andro androany ity. Mbola maro ny kristianina izay tsy tena mahafantatra loatra hoe inona moa zany atao hoe synôda lehibe zany. Ary raha misy mahafantatra ara dia voafetra ihany ny fahalalan'ny kristianina. Fa isika zao raha resahana hoe synôda lehibe, ifarana ny synôda lehibe amin'ny Alahady ho avy zao, inona ny andrasantsika? Président vaovao. Dia mijanona hatreo ihany hoe fifidianana filoha ny Fjkm vaovao, fifidianana ireo tompon'andraikitra. Tsy izay loatra ao anatin'ny synôda lehibe izany dravana, fa ny synôda ihany koa dia manapaka ny lalana indray izay hitondrana ny fiangonana. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ry havana ny soratra masina izay iombonantsika androany satria ny tatitry ny konsily voalohany izay nitanterahana tao Jerosalema no resahana eto amin'ity soratra masina ity. Ny asan'ny apôstôly toko 5:20 dia mitantara ilay konsily voalohany nitanterahana tao Jerosalema satria efa nitatra ny fiangonana, efa niparitaka tonga tany a Siria, tany Antiokia ary Kilikia, ary misy olona nitondra fampianaran-diso tany izay milaza manao hoe raha te ho vonjena ny Jentilisa dia tsy maintsy manaraka indray ireo fomba jiosy tahaka ny famorana zany. Ary eo ny tanterahana ny konsily handraisana fanapahan-kevitra ny amin'izay hitondrana ny fiangonana. Raha resahantsika hoe konsily sy synôda misy fahasamihafana ireo fa tsy mitovy akory. Ny konsily dia any amin'ny tontolo romanina kokoa no resahana azy raha toka amin'ny tontolo grika kokoa no resaka ny synôda. Ny konsily dia iraisam-pirenena ary ny synôda kosa dia anatiny zany hoe nasionaly na regionaly ny fanapahan-kevitra. Ary ny konsily tamin'izany fotoana izany araka ny tantara dia nentina napahan-kevitra raha toka ka nentina nankan-kevitra kosa ny synôda. Ary tsy laza tanja amin'izany ny synôda izay tanterahan'ny Fjkm ankehitriny hitantanana sy hamaritana indray ny lalana izay hitondrana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tadintsika angamba fa taorian'ny konsily voalohany, faharoa moa zany, fa ny konsily iraisam-pirenena izay nitanterahana tany Nice dia nivoaka ny fanikam-pinoana nikeana. Ary tahaka izany ny lalana izay zorana hoe rehefa misy misavorovoro, rehefa misy fitovi-kevitra dia miara manapa-kevitra ary mamoaka io fe-kevitra iombonana. Fa tsy hoe ny anankiray miteny hoe ianona ny nanao anio, ny anankiray indray ery fiteny amin'ny mpanao gazety hoe ianona ny nanao anio, izay olona heverina fa avy amina rafitra iray dia manana hevitra samihafa. Ary mba tsy siny izany eo anivon'ny fiangonana dia natao ny fampitovi-pijery ka nitanterahana ny atao hoe synôda. Ary ao anatin'izany indrindra ry havana no hisarihana ny saintsika kristianina mpino mifampahery izay raha teo ny loha hevitritsika manao hoe mifampahery ny mpino. Ny mpino mifampahery izany ry havako dia tsy maintsy ao anatin'ny firaisan-tsaina. Mba ahafahantsika mifampahery dia mila firaisan-tsaina isika. Izany ifampaherezantsika amin'ity andro androany ity hoe kristianina mifampahery na kristianina mahay miray saina. Ary ao anatin'izao alazo ihany koa nitondrantsika mbavaka ny asan'ny aumônerie ary hitondrana ihany koa mbavaka ny mpiasan'ny fiangonana eto amin'ny fitandremana izay misy atsika. Kristianina mahay miray saina. Manao ahoana moa zany kristianina mahay miray saina zany? Ary izay indrindra no atao hoe synôda. Avy amin'ny teny grika natambatra synna sy odos. Ny synna dia miteny hoe miaraka ary ny odos lalana. Izany hoe syn odos na synôda dia miara-dalana. Ary marobe ny teny frantsay, teny moderna ankehitriny izay mitovana, tsy mitovana moa zany fa misy an'io teny hoe synna ny voalohany, tahaka ny hoe synthèse zany hoe fe-kevitra iombonana, synchronisation, misy zavatra miaraka mandrakariva ao anatin'izany. Ary isika ao anatin'izao synôda lehibe izao dia mampitovy ny fomba fijery indray iarahana hanoritana ny lalana mamaly ny fanontaniana manao hoe fa hoentinay izy ty Fjkm ity e. Ravana malalatra amin'ny tompo ao anatin'ny firaisan-tsaina miaraka isika miray saina hampandrosoana ny fiangonana.
pin'ny fampahery raha isaina voalohany indrindra ry havana mahay miombon-kevitra na hoe miombon-kevitra. Rehefa jerentsika ny 2:20 hatramin'ny 7:20 amin'ity asan'ny apôstôly ity dia maneho an'izany firaisampo firaisan-tsaina fiombona-kevitra teo amin'ny apôstôly sy ny lolona izany. Ity soratra masina ity dia ilay tatitra ilay andrasantsika fantatra rehefa tonga ny vita ny synode lehibe hoe inona hono ny tapahana tany dia mandefa taratasy rehefa avy hoe tatitry ny fivorian'ny anina tatitry ny fivorian'ny zao izay nitanterahana taty itro izany ny tatitry ilay konsily izay nitanterahana tao Jerosalema. Ary ity tatitra ity dia maneho ny fiombona-tsaina ny fiombona-po teo amin'ny apôstôly sy ny olona ka namaritana izany hoe fahita taratra kely ao anatin'izany ihany ilay hoe mifidy tompona andraikitra satria ambaran'ny apôstôly eto izay manoratra fa rehefa hitanay ny zava-misy any aminareo dia ny raisaina izahay niombon-kevitra izahay fa ho alefamy aminareo i Paoly sy Silasy ary ampiarahanay any aminareo miaraka amin'izy ireo ihany koa i Joda sy Barsabasy. Ireo izany ny fe-kevitra izay navoaka tao anatin'io hoe miombo-po miombo-tsaina hampandrosoana ny fiangonana iraka mba hampiray ampiombona ny fiangonana ao anatin'ny fisavorovoroana. Taratasy tena niarahana nanapa-kevitra fa tsy hoe ny anankiray tsy miteny ataony famorana tsy atao andeha tsy hoe olona ray no manapa-kevitra hoe andeha aloha teneniko ny anahy dia rehefa misy hafandray ao dia miteny ny heviny izy fa nisy firaisana sy fikaonan-dota ao ary ilay fe-kevitra farany no navoaka reveo ampandrosoana ny fiangonana. Ao anatin'izany any anatin'ny tontolo jentilisy any anoratana azy dia mampiditra ihany koa hampiombona ny jentilisy avy any Antiokia, Kiliki ary Siria hiditra ho araka amin'ny fiangonana ao Jerosalema. Izany hoe tsy misy faniliana fa mampiombona ny olona rehetra handray ny famonjena. Ary tsaroantsika ry havana dia ao anatin'ny foto-kevin-dehibe izay anoratan'ny Lioka ny asan'ny apôstôly ihany koa izany satria Lioka moa nanoratra ny asan'ny apôstôly dia mba hanao anatin'ireo soratra masina nosoratan'ny Lioka ny amin'ny hoe ho an'ny olona rehetra ny famonjena fa tsy ho an'ny sokajiny olona vitsivitsy ihany na ilay lazain'ny teny frantsay hoe universalité du salut. Izany hoe afaka mandray ny famonjena daholo na ny jentilisy ary ka miara-miombo-po miara-miombo-tsaina hampandrosoana ny fiangonana ary indrindra miara-miombo-kevitra ny amin'izay hitarihana sy hitantanana ny fiangonana. Petraka ny fanontaniana manao hoe mila ataovy ny famorana ary miara-namaly izany fanontaniana izany ireto apôstôly sy olona ireto ary nisy fampianaran-diso izay nanankorotana araka izay nilazaina eto nampitabatabanaareo dia ilay fanapahan-kevitra diso izay nampitabataba ahitsy mba isian'ny firaisana ny fiombonana hevitra ao amin'ny tsirairay avy ka misy fanapahan-kevitra matotra sy maharitra raisina hoe ity no ataontsika dia ity no alehantsika fa tsy hoe izay tiany ny tsirairay avy. Ary ao anan'izany moa no natao ny fifidianana ary ny tena tanjona dia hitandrona ny voninahitr'Andriamanitra satria ambara amin'izao soratra masina izao hoe nalefanay aty aminareo rehetra izay lehilahy tsara laza eto aminay ka mitandro ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo raha te handroso marina tokoa isika raha te handray ny finoana isika raha te hiaina izany fiombonana izany isika izany firaisan-tsaina izay vavaka nataon'i Jesosy Kristy ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Jesosy Kristy mampianatra antsika mba hiraisantsika iombona antsika amin'ny zavatra rehetra ka hahatanteraka izany dia tsy maintsy miombo-kevitra isika ary ny tanjona dia ny hahatonga ny olona rehetra hovinjena. Maneho izany indrindra ry havako ny perikopantsika ao amin'ny Lioka izay isan'ny perikopantsika amin'ity androandroan'ity ny Lioka 2:20 andininy 7:20. Raha jerentsika izany Lioka 2:20 andininy 7:20 izany Lioka 2:10 amin'ny andininy 7:20 dia asehony ao anatin'izany ny fikarohana hevitra izay nataony reto lehilahy reto hitondra ilay namany anankiray akeo amin'i Jesosy. Lioka 2:10 andininy 7:20 sy ny 7:20 izay mahita miara mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arindro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay narary ny paralysisy ka nitady izay ampidirana azy sy ametrahany azy teo anatrehany ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy no niabetsahan'ny olona dia niampitsahany vakoaka dia niakatra teo amin'ny tampotrano
ka nanesora ny tafo tanymanga dia nampidinindra lehilahy mba amin'ny fandriny ho eo afovoan'ny olona dia teo anatrehan'i Jesosy. Io zany maneho ny fiombonansaina, fiombonam-pony ireo lehilahy ireo any amin'ny filazantsara sinoptika, any amin'ny filazantsara araka ny marika izy io dia aseho ny efadala lehilahy. Izany ireo lehilahy ireo zany dia niarany ketriketrika enina ny hevitra mba hahatonga an'ity lehilahy ity marary ity ho tonga eo anatrehan'i Jesosy ho vonjeny. Raha tsy misy ry havana firaisan-tsaina, tsisy azo antenaina mihitsiny. Ny anankiray apakatra an'ilay marary eny ambony tafo, ny anankiray isitrika aty ambany aty, ny anankiray analany tafo tanymanga, tsisy zavatra mivoaka fa tena miraisaina mihitsy mba handraisana izany famonjeny izany. Isika rehetra ihany koa dia mitondram-bavaka ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, ka na ny mpitandrina na ny dekônina izay manao fanekena, mpiasan'ny fiangonana ihany koa dia manao fanekena ny amin'ny hoe hitandro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Ary izay indrindra no mahatonga antsika manatanteraka izao sinode lehibe izao mba ho fiangonana iray ihany isika mandra-piveran'i Jesosy Kristy ka miara manapa-kevitra hoentinay izany fiangonana ka tanterahana izany. Ka dia mitondram-bavaka isika ry havana, ary na dia tsy ary ihany amin'ny fanatanterahana izany avokoa isika rehetra dia tena mitondram-bavaka ary miray-hevitra sy miompo amin'ireny kristianina, amin'ireny mpanompon'Andriamanitra izay miatrika izany fotoan-dehibe izany isika rehetra. Fa izany ihany koa ny ampianarana antsika ry havaka iompo sy iompo-kevitra ka hianaraka fandaminana. Tenenina mandrakariva ny hoe Fjkm manaraka fandaminana. Fa ny mampalahelo indraindray any amin'ny fiangonana ny tena misy ny olona tsy manaraka fandaminana dia ampianarana isika iompo-kevitra hiara-mandroso ho voninahitr'Andriamanitra sy hanaovana izay ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra, mandray sy mitondra tena tsara homendrika ny voninahitr'Andriamanitra ka mahay miray saina miompo. Ny mpandray fanasan'ny tompo raha teo dia nanao izany fanekeny izany teo amin'ny nanokanana azy manao hoe hanohy ny hevitra tapaka amin'ny fivorian'ny mpandray. Sasany aloha mety efa nanadino ihany angamba fa tsarotsika efa ao anatin'ny fanekem-pa-kevitra, ao anatin'ny fanekena izay nitanterahantsika izany. Ka raha irosika iompo sy iompo-tsaina isika ry havana dia mila mifampitsindro ihany koa ka mandray ny hafa rehetra na dia jentilisa ary ho hiditra ao anatin'ny fanompo-pivavahana. Ary izany indrindra ny asa tanterahan'ny fiangonana eo anivon'ny homoneria, satria ireny olona ho heverina ho voahilika eny amin'ny fiarahamonina ireny no ampidirina indray andray an'i Jesosy mandray ny famonjena izay natolotra Jesosy Kristy. Ka na ny mpivarotena na ireny tsy manan-kialofa na ny be antra ny tontolo any amin'ny miaramila sy ny sisy ireny dia samy hanaovany fiangonana asa fanompoana avokoa. Ary isika rehetra izao ampaherezina hanohana ny asa tanterahan'ny fiangonana ho amin'ireny sokajin'olona ireny mba hisian'ny fampandrosoana marina tokoa ary hisian'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina ampandrosoana ny fiangonana manontolo. Fiangonana manaiky ahitsy nga misy ny fahazoan-kevitra. Fa indraindray ny fiangonana, indraindray ny olona ao anatin'ny fiangonana misy ny miziriziry, mitobo teny fatratra. Ka rehefa mba ahitsy, efa io mihitsy. Tsy ova amin'io tsony fa zao mihitsy ny mety aminareo tsara, tsy mety aminareo dia efa zay. Fa ny olona ry havana miompo dia manaiky ahitsy amin'ny lalan-diso ka manaiky iompo-kevitra amin'ny rehetra. Mampalahelo anie dia izao hoe indraindray rehefa misaina sy miketrika ny mieritreritra ny ampandrosoana ny fiangonana ny rafitra samihafa, fa misy koa olona miala any an-tranony ihany hamonjy fivorian'ny mpihevitra raha izy ohatra na mpandray ny fanasan'ny tompo dia efa misy hevitra matipaika ao anatin'ny sainy ao, ka hoy izy rehefa tsy tanteraka ity hevitra ako ity, hitanareo fa tsy izay iombonana ny ankamaminy fa ny azy ny heviny ihany. Ny olona miompo ry havana, ny olona misaina ny ampandrosoana dia tena miray fo miray saina miombona tokoa mijery izay ampandrosoana ny fiangonana ka mahay misaina ary miompo tanteraka. Maro andraisaka mifamaofao any amin'ny anao manjery entina anakorotanana handotona ny sarin'ny fiangonana hanimbana ny firaisan'ny fiangonana. Fa aoko sika ry havana ho tony mandrakariva ary hitondram-bavaka ihany koa ny fiangonana manoloany ireny fisavorovoroany ireny, satria samy manipy hevitra ratsy ny olona tsirairay avy. Eo sika ny tsy maintsy mandinika hoe inona ny zava-misy, ahoana no ataontsika, ahoana no hitandrovantsika ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa ny kristianina izay mikendry marina tokoa izany fiombonan'izany dia mahay miray hevitra na inona ka tsy voaloto, tsy voazarazara ny mety
fiheverana politika, mety ho fiheverana tsirairay avy, ny fitiavan-tena ny olona tsirairay avy, ny fifandraisany avy any ivelany, ny fitiavam-bola, fa tena miompò tanteraka. Azo matao sika mbola mijoro tahaka an'izao dia eo ny fanamasina, mampiray saina, mampiombo-kevitra atsika. Satria raha petso dia ankalaza ny 7 taona ny Fjkm 20 Aogositra taona 20 Aogositra 2022. Izany hoe mbola misy fiombonana ao anatin'izany ka itsika mbavaka mandrakariva ary havana isay ho ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha iraisaina isika, andeha isika iraisaina ka hitandro mandrakariva ny fiombona-kevitry ny fiangonana ka tsy isika izao sanatria no hanala baraka ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny aina aman-jery samihafa, any amin'ny toerana samihafa izay mety hanaovana izany. Fa ny mpino ny fampahery dia mahay miray saina. Fa ny faharoa havana dia izao, ny mpino izay miray saina izany dia tsy hoe miombo-kevitra ihany fa miombona amin'ny finoana. Kristianina miombona amin'ny finoana. Ny andininy 20 sy ny 20 amin'ny ity asan'ny apôstôly ity no anehon'ny soratra masina, anehon'ny Luka izany hoe miombona amin'ny finoana izany. Fiangonana tariny fanamasina rehefa nanapa-kevitra izahay hoy ny apôstôly izay manao tatitra eto, rehefa nytariny fanamasina sy izahay, sitraky ny fanamasina sy izahay miandray izao fanapa-kevitra izao. Ary izany fitariny fanamasina izany dia tsy maintsy miainga amin'ny finoana, tsy maintsy ao ana-pinoana ny olona vao manaiky tariny fanamasina. Ary ao anatin'izany io asan'ny fanamasina io mampitombo ny finoana ananan'ny kristianina tsirairay avy, ary io asan'ny fanamasina io no mahatonga ny fiangonana ino an'i Jesosy Kristy ihany koa. Ary eto dia mazava ny fe-kevitra. Ny fanontaniana ny amin'ny andiny any ambonimbony any dia izao hoe mbola mila atao famorana indray ve ny jentilisa andraisan'ny famonjena, ny valiteny tsia. Sitraka sy ny fanamasina ny tsy hampitondra eta mavesatra aminareo afa-tsy izao ihany. Dia tany isaina eo ambany ao, fa dio ny enaterina misampy, ny ra, ny zavatra nokendaina ary ny fitsangatsangana. Tafiditra ao anatin'izay ve ilay famorana? Tsy ao anatiny. Izany hoe tsy endrika ivelany kay ity finoana ity fa finoana miasa, finoana ao anaty tanteraka, hanarahana ny Jesosy Kristy, hanarahana ny finoana, hanarahana ny fanapahan-kevitra izay ny tanterahana teo. Ka tsy hoe mbola ho forana indray, manaraka ny fomba ny jiosindray, manao an'izao indray, vao mendrika anandray ny famonjena. Fa ny famonjena dia raisina maimai-poana tao amin'ny Kristy Jesosy, tsy tamin'ny endrika ivelany, fa tamin'ny finoana. Ny famonjena dia raisina amin'ny finoana, fa tsy amin'ny alalan'ny fomba isan-karazany. Ary ao anatin'izany dia misy fampiombonana izay tanterahana. Ny antony izay nahatonga ny apôstôly nanoratra nefa manao hoe fa sitrakay raha mahatandrina ny reto ianareo dia ho soa. Izany hoe tsara raha mitandrina ny reto ianareo. Ilay zava-padina eto tsy hoe antony hatonga famonjena, hoe raha tsy mihinana zavatra kenday na herina terina misampy ianareo dia tsy hoe reo akory ny ahavonjena anareo hoe izay mihinana an'ireo dia efa dia makatra tsy makany atsivonjena, makany amin'ny hafibe, tsy an'ilay resaka, fa mba hahatonga ny kristianina kosa anam-piombonana. Ka na ho an'i Jerosalema ny mpino avy any Antiokia dia voaray amin'ny fifaliana izy, ary raha ho any Antiokia kosa na any amin'ny fiangonana jentilisa hafa ny kristianina avy ao Jerosalema dia hatsiaro tena izy fa misy fiombonana. Fa tsy tahaka ilay rehefa mamonjy fanasana dia hoe aiza moa ilay mivady kisoa azafady, erinareo dia lasa tsy misy fiombonana. Fa natao dia hoe andao ary ampitoviana ny tady dokanga samy tsy mihinana daholo izany. Ary izay ny tanjona eto, fa tsy fipetra famonjena akory ilay fifadiana samihafa izay ny tanterahana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, taona vitsivitsy aorianan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy isika izao mbola mafisina amintsika ihany ao anatina tontolo protestanta reformetsika, fa ny finoana irery ihany no ahazoana famonjena. Ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany no ahazoana ny famonjena. Fa hoy Jesosy izay mindro sy atao batisa ny vonjena. Ary hoy ny apôstôly minoa an'i Jesosy dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izany hoe mitaky finoana amintsika ny tompo handraisantsika ny famonjena. Ary tahaka izany ihany koa ry havana noho ny zoroan'ny vavolombelona nataon'ilay vehivavy mpitondra tena anankiray tao Zarefata. Mpanjaka voalohany 9:40, 4:12 hatramin'ny 5:12. Ao anatin'ny fahoriana fiandohan'ny ministeran'ny Elia izany fahirano ao anatin'ny
tsy fisian'ny sakafo dia tonga le rangahy anankiray mbola mangataka koho mba homeo rano aloha nomena rano izy ary rehefa homena rano izy mba homeo mofo koa eo ny vehivavy namaly hoe raha mbo misy aho tena farak'izay kely koba kely ny aho ary diloilo kely foana tsy maninona izany fa homeo alony finoana lehibe ny takina amin'izany ianao efa tsy manan-koanina dia misy olona mangataka eo ivelany dia hoe za nenahy aloha ny atao voalohany izay vao nenareo ary izany ny finoana mila hananany fiangonana ry havana finoana mahay mifampitsinja ao anatin'ny fahoriana sy ny ady fa ny zava-misy ny fotom-pisainana ankehitriny izay nitezaina sy nampianarana antsika dia hoe ny fanaovana ny matoateny amin'ny teny frantsay na ny conjugaison hoe je aloha vao ay moa izany izy io za aloha vao ianao izany hoe za efa tsy manan-koanina ko mbola homeko anao indray ny anto fa izao tsy nieritreritra an'izany ity vehivavy ity fantao anatin'ny sainy dia izao hoe na kely arany no aniny nanam-pinoana izy ry havako ka natolony ho any Eli ilay zavatra nomeny ary nanan-koanina izy mandra-pahatonga ny nambram-piverin-dranonorana indray izany maneho an'ilay Andriamanitra inontsika ilay Andriamanitra mamatsy ilay Andriamanitra mamelaka mitako finoana ihany amintsika ary finoana no takiny amintsika nefa finoana tsy hoe finoana fotsiny za mino dia fa ampy izay fa finoana miasa ampandrosoana ny olona rehetra hamelomana ny olona manontolo ry havako malala rehetra amin'ny tompo ianasika ny finoana ny firaisan-tsaina manaiky ho tariany fanamasina le manaiky ho tariany fanamasina dia manontany hoe hoana fanamasina no atao aiza no ale dia izay hitariany fanamasina eo dia manaraka fa tsy hoe fanamasina ao zaho akariananina fa ndao hiaraka amiko tsy mitariany fanamasina izany fa mitarika fanamasina mila manaiky tariany fanamasina isika fa ao anatin'izany ankory ampy fa halao tsy ny fombafomba ivelany no andraisana famonjena fa ny mampalahelo mantraka ankehitriny mbola be ny olona makama amin'ny fombafomba tsy mety sao tsy fomba sao zay fady an'izao zay manao an'izao ary mahatonga fizarazarany ireny ary eo ihany koa izay mitandro ny fomba tsy ho isan-karazany izay miverina mparitaka na dia efa tokony hoarana ary izany fomba mampanao isan-karazany izany dia vao maika indray averina tsy mety ho fiantsoana an'Jesosy io fa tsy mety izao le ity le tena izy tsy mety nareo mihinana an'izao io tsy mahavonjy nareo le mivavaka amin'ny andro ohatr'izao fa izao ny tena izy tsy fombafomba fa finoana irery ihany any amafisin'ny Lotera any amin'ny fanitsim-pivavahana sola fide finoana irery ihany no azontsika ny famonjeny fa ny taniana dia izao mino venao tena mino an' Jesosy venao androany mbola fotoana andraisana an' Jesosy indray inona an' Jesosy hitoetra ao anatin'ny fotsika ka tena mino an' Jesosy marina tokoa ry havana fa aza atao sarosarony fa indraindray ny fombafomba ny mialoha ny finoana fa tsy tena miorina amin'ny finoana ny kristianina tsirairay avy ny fiainana ny finoana dia fiainam-pahafahana tsy fiainana voafatotra tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'izao fa tena fahafahana rehefa miaraka amin'ny Kristy sitraka sy ny fanamasina tsy hampitondra zavatra mavesatra aminareo izany hoe ity fivavahana ity tsy zavatra manahira-tsaina manavesatra ny tenantsika fa tena fahafahana amin'ny Kristy fa indraindray tsy han'ny olona mitondra ny fahafahana fa ny azy ny heveriny amin'io hoe fahafahana dia afaka manao izay tiany kanefa ny fahafahana afaka mifatotra samihafa izay mety mbola mamaritra antsika ny finoana koa ry havana dia miasaka mety hanasoa ny hafa na ao anaty fahasahiranana azy tahaka ity vehivavy tondra tena ity ao amin'ny ampanjaka ity na dia sahirana ary izy dia nanome ilay mpanompon'Andriamanitra izany koa ny fanentanana amintsika hanohana ny asa tanterahan'ny fiangonana indrindra eo anivon'ny aumônerie amin'izao alahady ny aumônerie izao hanampy ireny mpitondra tena ireo olona sahirana ireny fa ny manahirana ane rehefa tsisy ny ataoko heniko tsisy ary ny ataoko ny zanako ary ato tsy manan-koanina ko anao no omeko izany ny fotom-pisainana kanefa tokony atsombadika mihitsy izany no ny finoanan'i Kristy ka atao alohany ifanohanana alohany fantompo mamatsy atsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba samihafa ka na dia kely ary ny anananao dia afaka hanampy ny hafa ianao fa ny malagasy ary anananao izao fisainana izao manao hoe valala iray ifanapahana izany ange ilay fanohanana izay takiana amin'ny fiangonana izany ane ilay fanohanana handrasana amintsika mino
any Kristy miaina ny finoana miasa. Famonjena andreny kamboty reny, famonjena ny mpitondra tena, famonjena izay rehetra olona mila vonjy na aviaiza na izay verina jetylisy na izay verina ivelany fiangonana ary indrindra ireny anjorom-bala ireny izay mandraka riva vao ilikiliky. Fa izany ny andrasana amintsika fiangonana, andray ny olona rehetra satria amafisina ny fehi-kevitry ny apôstôly ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Ary manaiky ny zara, ny kely izay manan-kely dia mizara ho an'ny hafa. Izay manambe raha teo koa tsy mirombelona amin'ny tenany fa tena manaiky hanome izay ananany rehetra, hanasoa ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ary 2 taona mahery aty aoriana ny verenan'i Jesosy Kristy any an-danitra ariavana. Mbola mijoro ny fiangonana mitory an'izany Jesosy Kristy mamonjy sy mahavonjy ny olona rehetra izany. Ary mitaona antsika rehetra ho fantsim-pamonjena hitaona ny hafa ihany koa ho ao amin'ny tombo. Mahatanteraka izany dia miainga amintsika aloha izany amin'ny fiombonantsika, amin'ny firaisan-tsaina ananantsika eto amin'ny fiangonana. Fa rehefa isika ny tsy miray saina dia ho sisy ny olona hoe izy ao am-piangonana izy menakava raha miady velona ohatran'ny reny reny, koa inona no ivavahako any. Fa andao aloha isika tena aneo fiombonana, firaisan-tsaina. Fa ny kristianina mahay mifampahery dia miray saina. Ka ao anatin'izany firaisan-tsaina ananan'ny fiangonana izany ry havana, voalohany indrindra izy ireo dia mahay miombona amin'ny hevitra, miombon-kevitra. Ary ny kristianina miray saina dia miombona amin'ny finoana. Aoka isika iombon-kevitra ankamamy ny fiombonana. Aoka isika tena hijoro amin'ny finoana marina tokoa ho voninahitra Andriamanitra. Dia hiroso hatrany ny fiangonantsika ary ataona olona maro handray ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ho an'ny Tompony voninahitra. Amen.